Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Fahiny elabe dia nisy mpanjaka mpanankarembe iray antsoina hoe Maharatra. Nanana ny zavatra rehetra tao anatin'ny tranobe nyity mpanjaka ity. Nampalahelo nefa fa toa tsy mba nahatsiaro falo sambatra izany izy io. Nanana ny volabe, ny tranobe, ny mpanompo izay nanampy azy ary nanamora ny fiainany, ny karazana lalao sy fialam-boly maro isan-karazany. Kanefa tsy mba nety ho nahatsiaro sambatra mihitsy izy. Tsy mba afaka nanararoatra izany fananana izany amin'ny fahafenony mihitsy ity mpanjaka ity. Indray andro ary dia nanapa-kevitra izy hitady vahaolana ny amin'izany. Nefa hoy indray izy anakapo hoe toa tsy misy olona sambatra izany ka. Mitady ny zavatra tsy ho hita mihitsy aho. Noho izany dia ny anina sy ny aina tao anatin'ny fahakiviana tranoindray ilay mpanjaka. Indray andro nefa dia nisy lehilahy nanam-pahendrena iray ny eona taminy ka nilaza taminy hoe raha sitraka ao ry mpanjaka dia izao ny torohevitro. Raha te ho sambatra ianao dia miakanjo akanjon'ny olona sambatra. Raha voanare izany ity lehilahy mpanankarembe ity dia lasa nitady izay olona sambatra eraky ny fanjakany. Kanefa izay rehetra nanontaniany dia toa nahita navaly avokoa. Hoy ny sasany hoe na ny vola hividianako sakafo ho an'ny fianakaviako aza tompoko tsy ampy. Tsy sambatra izany aho. Ny sasany kosa nanao hoe marary aho, reraka, tsy sambatra ahy sy ny sisa. Rehefa izany ary dia tsy nisy olona sambatra mihitsy hita tao amin'ny fanjakan'ity mpanjaka ity satria nisy zavatra tsy ampy ahasambatra azy ireo mandrakariva. Na ny mpanankarena na ny mahantra, na ny tanora na ny antitra, na ny lehilahy na ny vehivavy dia tsy nisy na dia iray akory aza nilaza ho sambatra. Kivo ny mpanjaka. Indray andro anefa raha nandehandeha ilay mpanjaka dia nahita lehilahy anankiray na nirery teo amin'ny lavabato. Mahantra tsy nanana ninninona ny fijery ity lehilahy ity, fa izay sakafo hohaniny ka ampy ahavoky azy ny nananany sy ny tediaviny. Avy eo izy dia mandinika ny zavaboary manodidina azy eny. Izany no nataondra lehilahy dia izay. Tsy naharitra ilay mpanjaka ka nanontany andra lehilahy mahantra hoe sambatra ve ianao? Ieny tompoko, tena sambatra hoy ilay lehilahy namaly ny mpanjaka. Omeo ary ny akanjonao ho tafiako, hoy indray ity mpanjaka taminy. Dia nijery tsara tamin'ny pahalemem-panahin'ity mpanjaka ity ilay lehilahy mahantra no sady nitsika ary niteny taminy hoe sitrako dia sitrako tokoa ny hanome izany ho anao tompoko. Saingy tena mahantra tokoa aho ka na dia lobaka iray aza tsy hananako omenanao. Nefa sambatra. Ry mpiaino namako, tsy miankina mihitsy amin'ny zavatra nananao ny mety ahasambatra na tsy ianao, fa miankina amin'ny toe-tsaina izay entinao miatrika ny fiainana ny ahasambatra na tsy ahasambatra anao. Tsy afaka ny faly ianao raha toa ka mbola miferinaina ary tsy manankina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra toy ny nahazo ilay mpanjaka teo. Fa mifalia mandrakariva kosa na manana ianao na ory dia afaka hiaina ao anatin'ny fahasambarana toy ilay lehilahy mahantra teo. Ahoana hoy ny voalaza ao amin'ny Tesalonianina 1:5-9 sy 17. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo.
lazao amiko izay fantatra fa mety asambatranao fizao de samilaza fa tsy misy afatsirayany no asambatra de ny mananao anandra manitra o tompo sy mpamonjana tena resy latra fanavolana harena azatao mampahonena azao ny tena lafatra telay ao andanitra tazony ao ampona re teny fikasany ade ny teny nandriamanitra fizay no asambatra lazao amiko izay fantatra fa mety asambatranao fizao de samilaza fa tsy misy afatsirayany no asambatra de ny mananao anandra manitra o tompo sy mpamonjana tena resy latra Jacqueline sy Noah. naizanaiza le anao ikatsahanao ny tena soa nayankavanana nayakavy mbola hafa ihany Kristy naikiry mafy azy anao aminyerinao manotolo bevery maina fony izany fitakany eto ata lazao amiko izay fantatra fa mety asambatranao fizao de samilaza fa tsy misy afatsirayany no asambatra de ny mananao anandra manitra o tompo sy mpamonjana tena resy latra izy no tompo sy mpamonjana tena resy latra Jesu no tompo sy mpamonjana tena resy latra dalilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana mpitoro teny toko fahaefatra ny manjony olona no ny fampahorin'ny sasany azy sy ny lolopo sy ny fitoerany irery ary ny ataon'ny mpitondra azy dia hita kokoa ny fampahoriana rehetra atao aty ambany masoandro ary indro ny ranomason'ny ampahoriana sady tsy nisy ny mpanony azy ary loza nataon'ny tanany mpampahory azy sady tsy nisy mpanony ary ny maty izay efa maty ela dia nataoko sambatra noho ny velona izay mbola velona nefa tsara indray noho izy roa tontaza ny tsiary izay tsy nahita ny ratsy atao aty ambany masoandro akory ary hitako ny fisasarana rehetra sy ny fahaizan-javatra rehetra fa avy amin'ny fifampialonan'ny olona izany zava-poana sy misambo-drivotra foana koa izany ny adala manohony tanana ka homana ny tenany tsara ny eran'ny tanan'ila misy fiadanana noho ny eran'ny tanandroa misy fisasarana sady misambo-drivotra foana ary izao koa ny zava-poana hitako aty ambany masoandro
misy mitoetra irery ka tsy mananamana, eny tsy mananjanaka na rahalaza, nefa tsy misy farany fisasarany rehetra, ary ny masony tsy afa-po amin'ny arena hanaovany hoe ho aniza no isasarako sy tsy ampananako soa ny fanahiko. Zava-poana sy asa mahareraka koa izany. Tsara ny rono indray, fa misy valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lavo izy dia areniny namany, fa mantra ny lavo izay tsy manana namana hanarina azy. Ary koa raha miara-mandry izy roa dia mafana izy, fa atao ahoana no ampahafana ny irery? Raha misy maharesy ny irery aza, ny roa tsy ho leny tsy akory, ary ny mahazaka telo olana tsy mora tapahana. Aleo zatovy malahelo hendry, toy izay mpanjaka antitra dalaka tsy laitra hanarina intsony. Fa avy ao an-tranomaizana ny voan'ny anjaka, na dia nateraka tamin'ny alahelo tamin'ny fanjakany aza izy. Hitako ny miaina rehetra izay miriaria aty ambany masoandro manotrina ilay zazalahy, dia ilay faharoa izay mitsangana andimbiny teo. Tsy hita isa ny olona rehetra, dia izay rehetra anjakany, nefa izay any aoriny tsy mba hifaly aminy, fa zava-poana sy misambodrivotra foana koa izany. Ny mety atao amin'Andriamanitra na amin'ny fivavahana na amin'ny voady. Tandremo ny tongotrao raha makao an-tranon'Andriamanitra ianao, fa ny manatona iaino ny tsara noho ny fanateran'ny adala fanatitra, fa tsy fantatry reno manao ratsy izy. Kintany fahazavana soavy ny berina. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Dia sami
awr manolotra ho anao feon'ny fonantenana tsy mitsahatra ny manandratra fisaorana ilay Andriamanitra mpamonjy mpamorona antsika isika rariny loatra izany satria noho ny fahasoavany ny hoe fahasoavana moa dia fanomezana maimaim-poana homena izay tsy mendrika izany akory noho izany fahasoavana izany dia mbola velonaina isika ary afaka manohy ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana na ny radio adventiste manero an-tany miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitansoa andeha araka hivavaka isika raha inay izay ny an-danitro misotranao izay no ny tombonandro sy ny tombontsoa izay tsy mendrika anay mihitsy kanefa nomenao anay mangataka anao izay hamela ny elokay rehetra hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra tsy tianay ireny kanefa miverimberina aminay ka dia mangataka aminao izahay Jesosy eo mba hanaly izany tanteraka aminay raha hanokatra ny teninao izahay hianatra avy amin'izany teninao izany ny fahamarinana tianao ampitaina aminay dia sokafo ny sofinay sokafo ny fonay ary ataovy mazava tsara aminay izay tianao ambara aminay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Isan'ireo vaovao mafaly ho an'ny kristianina rehetra ary mbola antony mahatonga ny kristianina ho tafajoro tsara hatramin'izao miamitombo ny laharan'izany kristianina izany dia ny fahalalana fa tena nitsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ary izay rehetra maty tao anatin'ny fotoana mbola natsara ny fifandraisany tamin'izany Kristy izany dia antsoina hoe maty tao amin'ny Kristy maty tao amin'ny tompo ireny olona ireny dia ho atsanga ny Kristy amin'ny maty koa amin'ny fiaviany fandrony eny amin'ny rahony lanitra fahamarinana mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany ny fanontaniana mipetraka amin'ity anio ity ary ho valitsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe inona ary ny tandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny Baiboly inona ny tandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny Baiboly tahaka an' Jesosy niditra tao am-pasana tamin'ny andro zoma izay fotoana nandevenana azy dia nitsangana tamin'ny maty izy ho amin'ny fiainam-baovao ny andro voalohany amin'ny herinandro dia tahaka an'izany koa ny batisa izay tandindo ny fiainam-baovao ho an'ny kristianina nateraka indray tamin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina ny batisa izany ny tandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty fa tsy ny fitandremana ny alahady ny fahatserovantsika ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty na ny andro nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty dia tsy fahatsoana saingy tsy manafoana na mahasolo velively ny didy faefatra manao hoe mahatserova ny andro sabata azonao ataony mahatsiaro isan'andro fa nitsangana tamin'ny maty ho anao Jesosy ary raha tsy nitsangana izy dia foana ny fonoantsika fa izany anton'izany akory tsy manafoana ny didy anankiray manao hoe mahatserova ny andro sabata ianao sy izaho dia samy mahafantatra tsara fa tsy tongatonga ho azy teto amin'ity tany ity na iny famataranandro na telefônina na ny ordinateura eny ampelantananao iny aza dia tsy tongatonga ho azy fa nisy mpamorona zovo ny tsy ilazanao ho adala raha miteny ianao fa tongatonga ho azy io sendrasendra mazimazia no natonga an'io teny aminao nisy mpamorona iny ordinateur iny nisy mpamorona iny famataranandro iny nisy mpamorona iny finday eny ampelantananao iny nisy mpamorona iny fiarakodia andehananao iny tsy tongatonga ho azy iny ianao izay namorona n'iny koa ny olombelona izay namorona ny reny dia mihoatra lavitra noho izany nisy mpamorona tena mahay ary manome voninahitra n'io mpamorona io ianao amin'ny mahampamorona azy
anao amin'ny alalan'ny fitandremanao ny sabata ny baiboly satria io sabata io a raha vakinao genesis 2:1-7 vao vita ny famoronana dia napetrak'andriamanitra io sabata io ho fahatserovana ny zany mampamorona azy zany raha adinontsika mantsy fandriamanitra ny namorona antsika dia ho adinontsika tanteraka koa ny mandriamanitra azy dia napetrany zany sabata no teny ilazana ny andro fahafito amin'ny fiteny mihoatra ny 700 manerana n'izao tontolo izao sabota zay no iantsonan'io sabata io amin'ny fiteny rosianina sy amin'ny fiteny ukrainianina ary amin'ny fiteny bulgarianina asa sabata kosa no ilazanan'izany no iantsonan'izany andro zany amin'ny teny arabo sabata amin'ny teny hebreo ilay antsontsika amin'ny fiteny anglisy hoe saturday na sabotsy amin'ny teny malagasy na sabata tsy niova na oviana ny filaran'ny andro ao anatin'ny herinandro raha nytaninao ireo manampaizana manokana zay ikeny rehetra manero an-tany fa mifehy tsara ny fahalalana mikasikan'izany ao amin'ny fitoerana azo antoka tahaka ny any amin'ny Royal Greenwich ny Angleterre sy ny Naval Observatory any Etazonia antitranteriny tantara amintsika fa nanova daty ny papa Grégoire fahavalo tamin'ny taona 2 taorian'i Kristy mba hantsiana ny fiovan'ny almanaka amin'ny fizaran-taona tena izy dia namoaka fanambarana ary izy fa ny andro manaraka ny alakamisy 4 oktobra 2 tamin'izay fotoan'izay ny andro manaraka ny ozy a dia ny zoma 15 oktobra 2 ny elanelan'le andro ny nahenany fa ny andro zoma ihany no nanarakaraka ny alakamisy mario tsara fa tsy nisy fiatraikany velively teo amin'ny filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro zany fanovana izany mbola ny zoma ihany manaraka ny alakamisy antitranterin'izay ary ny sabotsy ihany no manaraka ny zoma ary dia mbola ny alahady koa no andro voalohany amin'ny herinandro tamin'ny taona 770 dia nanoratra tany amin'ny pahay momba ny kintana ny astronome tao amin'ny Royal Greenwich ny pasteur Mark Finlay mba hahafantarany misimisy kokoa mikasika ny filaharan'ny andro tsy voaovaova ao anatin'ny herinandro tiako azo antoka mihitsy mantsy ho izy fa tsy misy ny fiovana dia toy izao ny voalaza tao anatin'ny taratasy izay nalefany tamin'ny Greenwich Observatory any Angletera zany tompoko eo ampanaovana fikaroana mikasika ny tsy fiovaovan'ny filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro amin'izao fotoan'izao manampaizana momba ny kintana eropeanina maro isan-karazany no milaza mazava fa tsy niara-piovana hatrany amin'ny andro fahagola ka hatramin'izao androntsika izao zany filaran'izany izany hoe ny andro fahafito amin'izao herinandrontsika izao ihany ohatra no andro fahafito ny herinandro tamin'ny fotoan'androny baiboly ka dia mizara telo ny fanontaniako manohy ny taratasiny izy zany fanontaniana voalohany inona no ambaran'ny fanadiadiana ataonareo raha ny momba izany tsy fiovaovan'ny filarana izany hatrany amin'ny andro taloha ny resahana fanontaniana faharoa napetrany dia ny hoe nisy fietraikany teo amin'ny filaharan'io ve ireo fanovana hafa teo amin'ny almanaka tany amin'ireo taonjato maro tany aloha nanomboka tamin'ny fanisanany andro julien ka hatramin'ny fanisanany andro grégorien ary ny fanontaniana fahatelo farany napetrany dia ity ny fampitoy mivantana avy tamin'ireo andro fito tsy novana laharana nanomboka tamin'ilay sabotsy voalaza ao amin'ny fitantarana ny azo fijaliana ao amin'ny baiboly ve ny sabotsy amin'izao fotoana misy antsika izao dia ny farana ny taratasiny manao hoe mankasitraka indrindra tompoko ary manantena ny hamalianareo tsy hoela ny taratasy Mark Finlay ary dia mario tsara ny valiteny nomeny manam-boninahitra miasa ao amin'izany toerana izany toy izao ny valitenyny taratasy avy tamin'ny ingay Tucker izay manam-boninahitra tompon'andraikitra amin'ny fanomezam-baovao ao amin'ny Royal Greenwich any Angleterre izao ny valiteny nomeny tompoko
voarainay tokoa ny taratasina lefanao tany amin'ny astronomeur royal ao Greenwich koa niangavian'ny tale aho hamaly zany mbola ny tanana ihany hatramin'izao ny filahatry ny andro 7 ny herinandro nanomboka tany amin'ireo andro ny andohan'ny fivavahana jiosy mety ho tafiditra ao anatin'ny fanapahan-kevitra mikasika ny fotoana sy ny daty ny almanaka ary nisan'ny taona ihany ireo manam-pahaizana mpandinika ny kintana saingy tsy tokony hisy ny antony atonga ny herinandro ho voakorontana no ny fanitsiana tao amin'ny almanaka satria ny herinandro dia manaraka tsingerina ara-tsivily sy fiarahamonina ary fivavahana mandrakariva ho ihany ny toy ny valiteny no nitoerin'ny fahefana jiosy tamin'ny fomba entitra dia entitra tokoa ny fiezahana nova izany filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro izany koa azona iantoka fa tsy nampiarina naoviana naoviana ny fanovana toy izany ny fanovana nanomboka tamin'ny almanaka julien sy grégorien teo anelalelan'ny taona 2 ka hatramin'ny taona 7 dia tsy natao anova ny filahatry ireo andro ao anatin'ny herinandro manao sonizany taratasy zany nga itukera manamboninahitra mpilaza vaovao mazava zany valiteny zany raha toka mbola miahiahy ihany ianao dia azonao jerena ny dictionnaire Webster's International Dictionary mikasika ny andro sabotsy zao no hitanao ao andro 7 amin'ny herinandro ny sabotsy ry mpiara-mianatra amiko nitandrina sabata Adama tandrina sabata Mosesy tandrina sabata Isaia tandrina sabata Jeremia tandrina sabata Jesosy nitandrina sabata avokoa ary Petera Jakoba ary Jaona sy Paoly ary ianao mba ahoana manasanao hanaraka ny dia tongotry Kristy marina tokoa satria resaka fivavahana amin'ilay tompo mihery rehetra no resahana fa tsy sanatry resaka antoko mpivavahana na fikambanana tsotra meteza hanetry tena hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra satria izany sabata izany zany ine no tomboka sehn'Andriamanitra hamantarana ny tena zanany ka raha ho avy tsy hoely eny amin'ny raon'lanitra izy melohany avian'indray ny amin'ny raon'lanitra dia tsy maintsy hiavaka tsara zay manana n'izany tombo-kase zany zay tsy manana n'izany tombo-kase zany zay tena zanak'Andriamanitra sy tsy izy mino fa hifidy ny hanana n'izany tombo-kase zany ianao zay hamantaran'Andriamanitra fa zanany ianao amen andony maraina mampatsiay anao androany ilay fisarana lehibe tosisarony ntsony anye andro fafito izany lay famantarana sy lay tombo-kase lay sabata masina toko lay tsy mba manam-bazo zay nitsarany Jesosy fahatrany ambany trany dia io no andro ivavahana andro tsy manantsala tena fanasitranana nanofy zany nafanay mazoto mitandrinazy teo tsapanao ny fiadanam-po lay sabata masina toko lay tsy mba manam-bazo zay nitsarany Jesosy fahatrany ambany trany dia io no andro ivavahana
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. io sabata io ihany no amantarany aniko ireo nanaiky mitsito ao anaty didy folo andezahao rambola tsy tanao lay sabata masina toko lay tsy mba manambaro zay nisarany Jesosy fahatrany andany trany de io no andro ivavahana lay sabata masina toko lay tsy mba manambaro zay nisarany Jesosy fahatrany andany trany de io no andro ivavahana. Radio femon'ny fanantenana. Seminera momba ny Baiboly. Fianarana Baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departemanta ny asa fitoriana eto anivon'ny fiangonana Adventista faritra ranomasimbe Indianina. namanao kalebandretsikivy na aritiana no nanomana sy manolotra anao izao fandarana izao. Miarabanao zay sady manasanao aritra hatramin'ny farany. Lesinao goavana ikenan'ny famonjenantsika no ianarana anio dia ny amin'Andriamanitra zanaka. Andelo isika iara-mivavaka. Renay izay ny an-danitro misaotra no ny androm-pahasoavana lavainao mba azahoanay mandalina ny teninao. Mangataka ny fanahinao zahay ampianatra sy hitady-dalananay amin'izao fianarana izao. Alengany ny teninao anankiry anova amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha vao mandalina ny amin'Andriamanitra zanaka isika dia tokony ho fantatsika fa samy hafa tanteraka amin'ny zanaka eo amin'ny olombelona ny dikan'izany. Ny zanaka eto an-tany dia miankina amin'ny ray ary manana fiandohana sy fiafarana. Andriamanitra zanaka kosa dia efa nisy hatrizay ka ho mandrakizay. Azonao vakiana reto andininy reto: Jaona 7:7-10, Jaona 1:2-5, Isaia 7:7-5, Jaona 7:7-10, Jaona 1:2-5, Isaia 7:7-5. Nirahana ho ety an-tany izy fa tsy hoe tamin'ny fotoana nahaterahany vao nisy. Ny andraiky ny tamin'ny fanompoana sy ny fisoloana ny mpanota no ny antsoina azy hoe zanaka, fa iray ao amin'ny ray izy. Zao ny fanambarany eo amin'ny Jaona 7:7, Jaona 7:7, izaha sy ny ray dia iray ihany. Mazava amintsika arak'izany fa Jesosy io Andriamanitra zanaka io. Nateraka tony zaza izy na dia Andriamanitra mandrakizay aza. Nanaona tokoa moa ny fomba nahaterahany. Luka 1:15-17, Luka 1:15-17. Ary ilay anjely namalaka nanao taminy hoe: ny fanahy masina ho tonga ao aminao, ary isy herin'ny avo indrindra nalokanao, ko ny masina izay teraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Na dia nateraky ny vehivavy tahaka ny zaza rehetra aza Jesosy, dia ny lanitra mihitsy no niditra an-tsehatra. Nisy anjely niseho ary ny fanahy masina no nanorotoran' Jesosy tao an-kibon'i Maria. Na dia tonga nofo amandra azy izy, dia inona no toetra ho aminy? Kolosiana 2:2-7, Kolosiana 2:2-7. Fa ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenon'ny fomba n'Andriamanitra rehetra. Tanteraka amin'ny faminaniana Isaia ao amin'ny Isaia 7:7-8 manao hoe: ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ao anareo,
indro anananaka ny virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Immanuel. Ny dikany hoe Immanuel dia amintsika Andriamanitra. Tena Andriamanitra tokoa Jesosy Kristy, nefa manahoana ny maha olombelona azy? Hebreo 4:7 ka ny tapany voalohany. Hebreo 4:7 tapany voalohany. Koa satria manana nofo amandrany zaza dia mba nandray izany koa izy. Hita amin'ity ity fa tena olombelona ihany koa Jesosy, ary izany indrindra no iantson'ny tenany hoe zanak'olona. Azonao vakiana ohatra ny Luka 7:7. Koa satria olombelona ihany koa Jesosy dia nanana ota tahaka ny olombelona rehetra ve izy? Hebreo 5:10. Hebreo 5:10. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalemintsika, fa izay fanalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Ny mpisorona be dia olona natokana ho masina, mpanelanelana tamin'Andriamanitra sy ny zanak'Israely fahizay. Tandidon'i Jesosy tsy nanana ota ny mpisorona be. Jesosy no mpanalalana ny mpanota amin'Andriamanitra. Izy ihany no afaka manavitra ny mpanota, satria tsy afaka mifamonjy ny samy mpanota. Ahoana ny fifandraisana misy eo amin'i Jesosy zanaka sy Andriamanitra ray? Jaona 4:7 tapany 2 sy ny 10. Jaona 4:7 tapany 2 sy ny 10. Izay nahita dia nahita ny ray. Koa ahoana no anaovanareo hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa zaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Tokony hikena amin'ny finoana tsotra izany teny izany, satria tsy ho takatry ny saintsika voafetra. Tsy zakantsika ny mahita mivantana an'Andriamanitra. Soa ihany fa noho ny fitiavany dia niseho tamin'ny maha olombelona izy, ary tsy mba olo-tsotra fa mpanompo izay nijaly sy ny vonoana. Inona no nataon'io Andriamanitra zanaka io noho ny fahotantsika? Korintianina 2:7. Korintianina 2:7. Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay ndraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina. Fitiavana lehibe no natolotry Kristy. Ny ainy mihitsy no nataony ho avitra ho antsika mpanota. Tokony isika no ombohana tamin'ny hazo fijaliana, kanefa dia noraisiny ho azy izany. Maty ny solo antsika izy. Inona ary nomeny Jesosy ho an'izay mino azy? Jaona 7:7. Jaona 7:7. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy mahay manome afa-tsy zavatra tsara Andriamanitra, mpanome fiainana izy, ary famonjena ho antsika no nahafatesan'i Jesosy. Hoy izy ao amin'ny Jaona 10:10 tapany farany. Jaona 10:10 tapany farany. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Atolotr'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra izany fiainana izany, saingy izay mino ihany no handray azy. Misy anarana hafa ve mety azahoantsika famonjena? Asan'ny Apôstôly 4:12. Asan'ny Apôstôly 4:12. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azotsika famonjena. Iza moa ny olombelona mety maty sa iambo mpamonjy afaka manome aina? Jesosy iray ihany no afaka manao izany. Izy no mpanome aina. Ny maty aza azo miatsangana. Inona moa no ataon'io Andriamanitra zanaka io antsika amin'izao fotoana izao? Hebreo 5:1-2 ary ny 7 ka ny 5:20. Hebreo 5:1-2 ary ny 7:20. Ary amin'izany zavatra lazainay izany dia izao ny fotony: manana mpisorona be toy izany isika, dia lefa mipetraka eo kavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra. Mpanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberina kely izay naorin'ny Tompo fa tsy olona. Koa amin'izany dia mavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra
amin'ny alalana izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Any an-danitra Jesosy amin'izao fotoana izao manalalana na koa manao fanelanelànana ho an'ny mpanota eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ray. Midika izany fa misy fitsarana any an-danitra ary Jesosy no misolo vavan'ny mpanota manatona azy. Inona ny teny fampanantenana nataon'i Jesosy mba ho fanatanterahana ny famonjena nataony? Asaintsika ny namana anaritiana amakin'ny Jaona 5:12 andininy 1-7. Jaona 5:12 andininy 1-7. Aza malahelo ny fonareo minoa n'Andriamanitra ary minoa koa ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Nitanterahan'i Jesosy ny fanavotana ny olombelona tamina noloran'ny aino antsika. Any an-danitra izy amin'izao fotoana izao mifona ho antsika sady manamboatra fitoerana ho an'ny vahoakany. Rehefa vita izany dia ho avy izy ka hanafaka ny mpanaraka azy. Inona moa ny tetikasan'i Jesosy ho an'ity planeta tany ity? Apokalipsy 1:20 andininy 1 sy ny 5 tapany 1. Apokalipsy 1:20 andininy 1 sy ny 5 ka tapany 1. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Manakaiky ny fotoana hanavozan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Ho dioviny ity planety ity, ho esory ny fahotana sy ny mpanota izay mifikitra amin'izany. Tsy tia misy overa nefa ny olona ka dia mbola miantso antsika izy mba hiala amin'ny lalana sy fahamarinana, fa mba hizotra eo aminy kosa izay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Andesika napakivitra naefitra ny ota izay mitambesatra amintsika. Hivavaka isika. Rainay masana ny an-danitra misaotra noho ny amin'i Jesosy izay ny rahanao isolo ny elokay teo amin'ny azo fijaliana. Ampio izay afoy ny fahotana izay nahatonga azy hijaly sy ho faty. Omeo fotorotoro mandrakarivo izay eo ampibanjinana izany fanatitra lehibe izany, ka mba ho mpanahaka an'i Jesosy izay eo ampiandrasana ny fiverenany. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Manantena mbola hiara-mianatra aminao ny lesona manaraka na manao kalebandretsikivy na aritiana veloma tompoko. Ni salama. Pacaparam vinamaku lai pamuji ni talimbau suluna Sindamuni aini anavutani ni siainana Sapakutuku isani fasatana maningulamba bufuai Sao
kanefa mba maniry ampandroso azy ao ampoko ao faivaravaranizy raisoamaraty ao izy tesono avelau iaro arana azonao fiadanana faivaravaranizy raisoamaraty ao izy tesono avelau iaro arana azonao fiadanana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Wanao zay miainindray kavarina minezao fiainanizao gerinina leto antany fanendalitro mandrakizao katsony fanjakany mitadiavany famarinany alao ke anampiaramizany amin'izay rehetra taonao faivaravaranizy raisoamaraty ao izy tesono avelau iaro aranao azonao fiadanana faivaravaranizy raisoamaraty ao izy tesono avelau iaro aranao azonao fiadanana. Faivaravaranizy raisoamaraty ao izy tesono avelau iaro aranao azonao fiadanana faivaravaranizy raisoamaraty ao izy tesono avelau iaro arana azonao fiadanana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
sotran'andriamanitra isika afaka manohitra ny firamianatra ny teniny amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ity na ny radio adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Miaraka aminao hatrany ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Lohatenin'ny lesitsika mandritra ny andro vitsivitsy dia manao hoe fanavotana marin-drano, izany hoe mitovy vokatry ny hazo fijaliana, izany hoe nafatesan'i Jesosy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana no mahatonga an'izany fanavotana marin-drano izany. Ary tian'Andriamanitra ho hita taratra eo amin'ny fiangonana izany. Iaraka ivavaka isika milohan'ny hanomboantsika ny lesona. Raisiny an-danitro, misaotra anao izay satria menao tombontsoa indray ho afaka miara-mianatra ny teninao tahaka an'izao. Handinika mikasika ny fanavotana izay nitondra fahafahana ho anay ianao, fahafahana ho an'ny olombelona rehetra tsy hankanavaka. Mangataka anao izay mba hanazava indray ny sainay amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay angatahana manokana amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Aizandray ary misy ny andiny no fantenana mba ho ataontsika tsy anjery. Amora ny fahatsiarovantsika ny lesona. Ao amin'ny Efesiana 2:17 sy 4 no ahitanao azy. Efesiana 2:17 sy 4. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakekeny rany Kristy, fa izy ny fihavanantsika izay nahiray antsika rotota ka nandrava ny efitry ny fisarahana. Mety mipetraka vetrano ny fanontaniantsika manao hoe iza ilay nampihavanina, iza ilay rotonta izay nampihavanina ary natonga ny efitry ny fisarahana ho rava. Tsy izay izany fa ny jentilisa sy ny jiosy. Ny jiosy tany aloha dia ny hevitra fa izy ireo ihany no zanak'Andriamanitra, fa ny ankoatran'izay dia tsy izy. Ny lesona izay rahantsika mianatra dia hampianatra antsika fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no meno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Tsy pio tsara ilay hoe izao tontolo izao. Tsy ny jiosy ihany, tsy antokony olona voafetra, fa maty ho an'ny olombelona rehetra tsy hankanavaka Jesosy. Ndea ho averintsika ireo andininy no fantenana ho ataontsika tsy anjery. Ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakekeny rany Kristy, fa izy ny fihavanantsika izay nahiray antsika rotonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana. Alay fisara an-tsaina ny hoe jentilisa ianao, Grika, tsy haiko karazan'olona samihafa izay nanjary tia ny Andriamanitra ny Jiosy. Ary izany mihitsy no zavatra miseho amin'izao fotoana izao. Ny mpanompo sampy dia manan'Andriamanitra maro. Ndeha atao hoe nanompo sampy ianao, izay ny finoana tao amin'ny mahajentilisa anao. Dia nilaozanao ny fivavahana tamin'Andriamanitra maro. Dia niekenao ilay anten'Andriamanitra tokana sady marina. Dia eo ampamakivakiana ny kianja tsara tarehy ianao mandeha eo anivon'izany kianja zany, dia mahita andry anankiray voasokotra kanto dia kanto eo amin'ny tempolon'i Jerosalema. Dia manainganao hijery an'Andriamanitra ny fanakoako ny fanompom-pivavahanao. Io indrindra nefa ianao no endro mifanehitra amin'ny rindrim-bato, mirefy iray metatra mahery ny avony, izay misy afatra mazava tsara voasokotra amin'ny teny latinina sy grika, melanelana metatra vitsivitsy mihitsy, manao hoe tsy misy hafa firenena mahazo mandingana n'ity sakana ity mba hidirany ao amin'ny faritra manodidina ny tempoly. Raha misy tratra na iza dia tsy afaka nometsiny afa-tsy ny tenany ihany izany olona izany raha hiara ny fahafatesana vokatra izany. Inona ny hevitra izany? Raha mahita an'izany ianao, mandrokanao hivoaka izany na ny fefeza tsy azonao hidirana, ahilikilika ianao satria navahana. Ry havana, fiovana lehibe no nentiny hazo fijalian'i Kristy.
araka ny voalazan'ny apôstôly paoly ao amin'ny efesianina 2 manomboka eo amin'ny 9:12 izay mbola ho adiadintsika tsara satria nandrava ny sakana sy ny rindrina mampisaraka ny jiosy amin'ny firenena hafa izany. Naseho an' Jesosy fa tonga hamonjy ny olona rehetra tsy hankanavaka izy. Nanafoana ny fisarahana, nampiavana ny olona tamin'Andriamanitra ny azo fijaliana ary ny olona rehetra mihitsy izany ny fanavotana mijidina, fanavotana avy any ambony. Mampiavana ny olona samy olona ny azo fijaliana. Zay ny fanavotana marindrano, mitovy, tsy misy fanavakavahana, tsy misy hoe jiosy na jentilisa na samaritana sy ny sisa. Fa eo amin'ny lafiny ara-panahy dia marindrano ny fanavotana. Nanafoana ny fifankahalana ny hazo fijaliana ary nampiavana ny jiosy sy ny jentilisa dia nakambany olom-baovao anankiray ihany izy ireo. Manjary tempoly anankiray vaovao izy ireo ary lasa fonenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mahafinaritra ny mandinika an'izany loha hevitra izany ary inoko fa oliana amin'izany koa ianao ka dia manasa anao izay mba tsy handiso fotoana mihitsy amin'ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mandra-piona ary tompoko. Feon'ny zanaka sisa ambody vonikely. Jetenina voalazany baiboly tenomena ufanitsinana ariady tinarenu mitory jetenire uaninamana iravina fanai masina Jesu apitwe janaye wamina ajanasa vizayaneana Jesu aututu sizatudiana. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.